tahaky ny ahoana ny fanajantsika an'izany hoe sainam-pirenena dehibe mihitsy ohatrany hoe manatitra mpianatra any amin'ny sekoly ianao de ohatrany hoe ny ankizy kely ihany tokony manao jeriatrika sy manao hiram-pirenena sy manangan-tsaina de nao afaka mandehandeha efa betsaka zany raha mandre hiram-pirenena tsy miala satroka de petit geste mifetsika kely ohatran'izany rehefa inona ny iray na andininy ray ny hiram-pirenena rehefa inona ny iray andininy telo fitiava-tanindrazana zany reny fananam-pirenena samy hafa reny fanajanany reny nisy ny teny any ry mandeha hoe io tanindrazana tany io fa feno pipi eran'ny tanàna pipizanao tany be de be zany zavazavatra ohatran'izany eo amin'ny fitondrana firenena tia tanindrazana ve ny mpitondra ahoana ny anehoany an'izay fitiava-tanindrazana zay amin'ny mampitondra azy tia tanindrazana ve tsika menakavy ahoana ny anehoantsika an'izany amin'ny maha olo-pirenenantsika ny tolona nataony tam'izany ve anazy fotsiny any sa natao antsika ny ady ho antsika ny olona tam'izany anafaka Madagasikara ka raha ny ady antsika anafaka Madagasikara ny olona tam'izany 9 taona ty aoriana afaka ve sika no raisin'izay mpitarika ny fandimby tao aorianan'izany ve ny fanohizana ny fanafahana ny Madagasikara afaka raha politika ve sika afaka raha ekonomika ve sika za tsy mino hoe ny mpitolo 47 tam'izany fotoana zany a de nieritreritra apiditra ny ty Madagasikara ty amikizo fa hoe andao afahana ty Madagasikara ty andao ty Madagasikara ty mba atao matanjaka be ty amin'ny ranomasina indiana tsy maninona fa atolotsika ny rahatsika tsy avelantsika ho gazan'ny frantsay ty Madagasikara ty fa ahoana ny nanohizantsika menakavy an'izay tatorina tadidio fa rehefa nomena fahaleovantena aza isika de nampidirina tadidio tsara fa miditra tao anatina repoblika fa tadidio fa Frantsa efa repoblika talohantsika ary ny ankapobeany lasitra nanomezana fahaleovantenantsika de rafitra efa natsangana efa nitefena meloa ka ny fitiavan-tanindrazana ve ny fiverena amin'ny fahaleovantena fotsiny ihany tsia avy hatrany ny valiny dikan'izany zany tompoko a mbola tsy tafita mbola tsy tonga eo amin'ny fandresena lay tolona ny matimatesan'ireo ny fandimby akoatran'ny MDRM ny Sadiavany mena lamba sy ny sisa fa ny atao hoe afaka ny atao hoe firenena afaka ny takiny ny mpitolona tam'izany de ny fiverenan'ny fendrianam-pirenena fiverenan'ny fendrianam-pirenena souveraineté nationale teo amin'io resaka fiverenan'ny fendrianam-pirenena io no tsy nampitovy hevitra ny MDRM sy ny PADESM. Ny MDRM dia fahaleovantena miaraka amin'ny fiverenan'ny fendrianam-pirenena. Fendrianam-pirenena zany tsy misy na iza na firenena iza na iza afaka mitsabatsabaka afaka manalokaloka an'ilay firenena anankiray. Raha ny tokony ho izy zany rehefa mipaika reny 29 mars reny, raha ny tokony ho izy zany 20 taona ty aoriana, tokony efa mazava tsara ny tantara-pirenena malagasy
Ary ny tantaram-pirenena dia iraisan'ny 2 tapitra izy, fa tsy hoe ty version MDRM, ty version rakoto, ty version rabe. Misy zavatra iombonana, satria ny mahafirenena ny firenena dia manana tantara iombonana, fa ny ankapobeny zavatra teto amintsika dia saika nampisaraka foana, nampisaraka foana. Voatany amin'ny fananganana ny repoblika voalohany dia efa nisaraka ny hevitra. Repoblika miaraka amin'ny Frantsa ve sa repoblika tsy miaraka amin'ny Frantsa? Dia repoblika miaraka amin'ny Frantsa noho izy, dia nisy ampahana malagasy voailika. Jereko hatra tamin'ny 2016 mbola mampizara ihany le 29 mars. Lasa misy hoe 29 mars ho an'ny mpitondra, 29 mars ho an'ny mpanohitra, 29 mars, fa zany ve ny sens le izy? Lasa misy endrika BDP, 29 mars ve voninkazo, 29 mars ve bomba lacrymogène, 29 mars ve saina, 29... ny olona na ny fihetsika na ny saina na ny fomba fisainana ao anatina événement historique anankiray dia mitovy, miara-mientam-po, ary zay fierahana mientam-po zay tompoko no manaingana le atao hoe solidarité nationale. Rehefa ampiombon'ny tantara isika, tsy mila an'izany fampihavanam-pirenena zany kory, fa indraindray le événement historique mihitsy no miteraka fisarahana amintsika menakavy. Betsaka niny efa manomboka ho avy indray zao ny 9 jona, efa manomboka sorena amin'ny 9 jona io, hoe nga io fahaleovan'ny tena nidivana, fahaleovantena nomena nge io hoe, fa io ny teny frantsay io atao fetim-pirenenareo dia io. Sasany teny hoe maninona raha ty 29 mars ty no atao fetim-pirenena. Fa zany ny zavatra tokony hosokafana, dia lasa zavatra ivelambelany le izy, lasa déplacer le débat, lasa fahatserovana fotsiny, lasa seho politique, lasa charme entina anjonoana vahoaka, lasa ifandritahana. Fa ao anatin'izany fisavorotahana zany tsisy tena mamaly mazava tsara le atao hoe inona marina mo ity atao hoe fitiavan-tanindrazana, fitiavan-tanindrazana. Filoham-pirenena miteny tena tsy mampandrosony ty Madagasikara ty BDP tsy manana fitiavan-tanindrazana, teny koa diteratsiraka. Ny mpanao politika BDP tsy manana fitiavan-tanindrazana, dia zay miteny io dia le fitiavan-tanindrazana mihitsy ny tsy ao. Fa ny olona nitolona taloha, ny olona niado an'ity Madagasikara ty taloha, marina fa tena le tany ty tany Madagasikara ty mihitsy no nitolomana tamin'izany mba hiverina ho amintsika malagasy, satria mibankoavy ny frantsay, ny botono ny frantsay le firenetsika, dia natao zay hiverenany tany ho antsika. Fa ankoatran'izay mitolona nataon'ny olona tamin'izany dia mba hijoro amin'ny tongony roa le firenena, mba afaka mandroso le Madagasikara. Raiso tsirairay nge re tompoko reo andininy ao amin'ny hiram-pirenena, sambatra tokoa izahay. Firy taona ny niranany zany iry zany, hiadana sy ho finaritra. Sambatra tokoa izahay. Sambatra ve ho ny pra, miadana ve ho ny pra. Io hiram-pirenena io rehefa nanaovana mikimaky, fa Madagasikara tanindrazanay zany nisy nanolotra atao hiram-pirenena, fa nilavy ny frantsay zany, satria maninona mo mampitsangana olona, mampitsangana olona. Ary hoe hira fanevany MDRM ka tsy mety, fa maninona nihitsangana ry tanora zany ao anatin'le hira. Mampatsiahy
anankiray ao anatin'ny fitondrany io satria matetetika namana ralibera mandefa nytira Madagasikara tanindrazanay de ajanono ny oiry fotra miantso ny olona ohatrany hoe ikomy mifanjakana satria raiso tsy rairay le tonony ao anatiny zay hoany nienjana be amin'ireny le formation sauve reny mbola mamanina ny tongolony Egypte amin'ny Staline sy ny karazany efa révolu efa miova ny vanim-potoana efa miova mba mieritreritra zao tsika de mety hiteny fa inona zany no tokony hanaovana an'le 29 mars ary Ismaël fa nareo koatra ny mananinanina fotsiny mba zany zao mba eritreritra ohatra fotsiny zao mba mieritreritra ve zao tsika hoe mba inona moa zany zao ny hanaovana ny taranaka le hoe olona victime tamin'ny 47 reny le taranany ohatra zao possible ave mba maka any amintsaiko première deuxième génération any taranaka reny le tamin'ny MDRM reny ohatra mba manana droit hoe miditra manao polisy na miditra manao zandary na manao miaramila aza vaiko ny hevitro le mpitolony MDRM mantsany efa any anatin'ny rany le tolona efa any anatin'ny rany le combat ka mety mahazo karazana élément tsy mitapoka mihitsy a raha avy amin'ny taranaka reny le tena mpitolona reny a no mba récupérena anao zavatra ho an'le firenena ohatra zany teneny zany mety azo ataony hoe misy projet isa-taona zany inona indray no amin'ny 29 mars 2017 de ohatra hoe anao lalana Concorde atsika mampifandray any Dego sy Majunga ohatra de rehefa tonga ny 29 mars 2017 de amin'izany mba tokanana ny lalany hoe mampifandray zany hoe tokony misy vaingan-javatra ateraky le hoe fitiava-tanindrazana tokony misy zavatra mipotra anehoana fa me mandroso le tanindrazana misy zavatra me miroso makany aloha eto amin'ity tanindrazantsika ty zany angezy hoe fa mba hoe iza moa ny teneny te concorde national andao anao lalana tena hoe mampiray atsika menakavy eto amin'ity Madagasikara ty e vo teo azao ny resaka trano fonenana isaka 29 mars zany toy ny logement sociaux nateraky ny amboposy fitiavany tanindrazana avy amintsika menakavy aiza ny 35 000 logement ry dideratsiraka tamin'ny fotoanandro aiza le trano mora ny rajoelona tamin'ny fotoanandro zao problema be ty resaka inony ty trano fonenan'ny olona ny ankehitriny tsy manao ny anala sy hisoroka amin'ny bulldozer no ataony so de mba endrika tahaka an'izany au lieu de hoe manatitra voninkazo mpitondra de manatitra voninkazo mpanohitra sasany ara mio ataovy amboniny eny zareo ny atsika ataovy eny inona ny sansan'izany e mba fantatritsika rehetrrehetra tateorina mametraka voninkazo ve ny tena base d'aspiration ampitolona tamin'izany fotoana zany ary ny mampalahelo mijery ny eta ny toetoetra mahazo le Madagasikara amin'izao fotoana zao tompoko a de ireo mpitolona ireo ils sont tombés pour rien sanatry ny vavotry ny matimaty fotsiny nandrarandraraka ny rany fotsiny teto amin'ity Madagasikara ty a ireo ty tanindrazana martiry tamin'izany fotoana satria le lova ao anatin'le Madagasikara tanindrazana igny Madagasikara olovany taranakay tamin'izany zany iry zany nefa miforonina